Ampifiainana mandrakariva ry avana malala no azontsika miona toy izao fa mpizara ary indrindra enontsika ny tenin'Andriamanitra izay fiainantsika azono mitondra any amin'ny tontolo andro ity indray. Ho aminareo izay olona voantso malalo amin'Andriamanitra ray sy voatahiro an' Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Sabotsy 12 Jona 2024 ibanjinantsika no hevitra manao hoe miaro ny olona ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra tafatoetra ny foko, ny fanahiko ny hira sy ankalaza, mifoaza rivalisy lokanga, ifo maraina koa aho. Ideranao eny amin'ny fiainana maro aho Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jetilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindram-ponao, ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandratany ambony lanitra ianao Andriamanitra, ary eo aty ambony tany rehetra ny voninahitra aho. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra mampitandrina sy miaro ny olonao ianao. Noho izany dia mankalaza sy midera me voninahitra narinao masina izay satria fitiavana avy aminao izany ho anay. Tompo, mahatsiaro teny izay fa mpanota, koa mandatrika eo anatrehanao, miaiky ny fahadosoanay, mamindrafo amin'ny ary-mamelahany erikay. Fanahy-masino, tario izay, midira aty anatinay, manjaka amin'ny fianona ny teninao ka anamafisana hiavozanay amin'ny finoananao Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay. Dia aminanao Jesosy Kristy tomponay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ry havana malala dia hitanao ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matthieu. Matthieu 4:9 ny 1:5 hatramin'ny 12. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy.
Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadio nitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy, mihevera ka mitandrema ianareo, fa andao azo masirasira amin'ny fariseo sy ny sadseo. Dia niara-ny saina izy ka nanao hoe, ny tsy nitondrantsika mofo angaha izany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe, nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo? Ary tsy tsaroanareo va ny mofo 5 ho an'ny 5,000 ka 5 arina moa no nangoninareo? Na ny mofo 7 ho an'ny 4,000 ka 5 sobika moa no nangoninareo? Ahoana no tsy ahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandremo, fa andao azony masirasira amin'ny fariseo sy sadseo. Dia fantany fa tsy nasai nitandrina izy, fa andao azony masirasira fanaova-mofo, fa andao azony fampianaran'ny fariseo sy ny sadseo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao trano ny fiadanana izay omeny Jesosy Kristy antsika, ny amin'ny finoantsika ny teniny, ny amin'ny fanarahantsika ny sitrapony. Nofinain'andro antsika teo Matitiko 2:10, 1:15-12, izay milaza ny nananaran'i Jesosy ny mpianany tsy hanaiky ny fampianaran'ny fariseo sy sadseo, ka dia mampitandrina antsika ny tompo. Mampitandrina antsika tompo, omalina tsara ny amin'ny fanaranan'i Jesosy. Ny teny tamin'ny mpianany Jesosy eto, mitandrema ianareo. Ny teny nadika hoe mitandrema dia hoe mijere tsara, sainy tsara, aoka ho dinihana tsara, aoka tandremana tsara. Io teny io nambaran'i Jesosy fa na dia olona mahay soratra masina tsara aza dia tsy maintsy tandremana ny ataony. Ireo fariseo sy sadseo zany. Fa noho ny olona ny makatahaka na manaraka izay very no tena mpivavaka, mila mandinika tsara sika manomboka an'io. Ny tahaka n'inona sy tahaka ny ahoana no tokony alaintsika tahaka. Hoy Paoly ry havana ny Korintianina 1:1-1. Aoka nahakay ianareo tahaka ny anahavaka an'i Kristy. Mampitandrina antsika ny tompo ry havana, fa sao azony masirasira. Tsy izay momba amin'ny fariseo sy ny sadseo rehetra akory dia ratsy, fa misy izay toetra tsy tsara mila fitandremana. Dia ilay toetra ratsy toa kely kanefa misoko mangina mahenika amin'ny fiainany iray manontolo. Izany raha teo ry havana ny toetry ny masirasira na lalivay fanaova-mofo. Ary ny loza dia tsy misy mahasaka anazy fa dia misoko tsy tanany naty ato mofo any izy. Ny zavatra tadiavin'ny tompo dia tsy ho masirasira isika fa ho mamy sira, araka voalaza amin'ny Paoly apôstôly hoe, aoka amin'ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira. Raisany ry havana, andiniao ny tenanao dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay manazava aminay, fa ny fampitandreman'i Jesosy ny olona tsy hanaraka ny fampianaran'ny fariseo sy sadseo dia mila fitandremana, fa mba ho malina tsara sy ho azony masirasira. Tompo, manolo tena ho anao izay ary manavao izany koa, ka miaraka aminao amin'ny androm-piainay rehetra dia tao io ny faharoantenanay ho anao amin'ny fiainana, ny famonjena nataonao anay. Tompo, vonjeo ny firerenay, esao ny nosonay, tao ireo manandraikitra ny fitsaboana ka hositranao ireo marary, ampirizinao ireo manamanjo, anohanao ireo mareo fikolana ihany koa, ary amonjenao ireo mahantra sy sahirana. Tao io ny asa sy ny fihazakazahanay, ny fianarana, ny fikasana tsara rehetra. Ny vavaka ay dia tao anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay, izay efa nitsangana tamin'ny maty, ary efa nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe, rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mehona an'izy anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana ny hitsodrana tolotra anao anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fanantenana amenanareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitongonareo amin'ny fanantenana no ny sery ny fanahy masina, ka ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny herinao, tahaka ny hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.